araka ny tapaka zany dia afaka mivezivezy indray aloha hatreto ireo fiarakodia manana familiana akavanana naneo ny fahafalimpony ireo mpikambana ao anatin'ny fikambanana ivondronana izany. Naneo ny fankasitrahany amin'ny fitondram-panjakana sy ny solombavam-bahoaka ny fikambanandreo manana fiara amin'ny familiana akavanana tamin'ny nankatoavan'izy ireo ny lalàna ka afaka mandeha indray ireo fiara ireo amin'izao. Fanano manam-pahefana na ny député dia niombokevitra tanteraka taminay dia tsapanay amin'izany fotoana zany tsy hainay mihitsy ny tsisy ohatran'izy ireo ary tsapako tamin'io fiovoriana io fa dia nanjaka mihitsy ny rarina tsy hitsiny. Eo amin'ny 500 eo ireo fiara amin'ny familiana akavanana manerana ny nosy. Nanamafy kosa ireo mpikambana fa tsy misy idiran'izy ireo ny mahakasika ilay resaka fa mbola misy fiara amin'ny familiana akavanana no giazana ao amin'ny serana Tsambony Tomasina izay tsy tafavoaka amin'izao. Olana hafa izany ary efa tsy idiran'izy ireo intsony raha ny fanamafisany hatrany.